Rehefa tena nonontsika dia mitady sakafo amin'ny kisana ny ekipitsika. Nefa fantatsika tsara ny fahasamihafan'ny sakafo mahavelona, manome hery sy otrikaina sy ny tsakitsaky izay mameno kibo fotsiny mandritra ny fotoana fohy nefa tsy maharitra akory ny heriny. Fantatrao ve fa misy anohanana lalina kokoa noho ny anohanana ara-batana dia ny anohanan'ny fanahy izay mitady zava-dehibe sy tanjona marina eo amin'ny fiainana. Matetika no mamahana io anohanana io amin'ny tsakitsaky ara-panahy. Fahafinaretana mielina, asa be loatra, hafananana nefa tsy afa-po tanteraka mihitsy. Manoloana io anohanana lalina io indrindra no nilazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4:5-7 hoe izaho no mofonay, izay manantona tsy mba ho noana. Ny hevitra tiana ambara eto dia izao: tsy sakafo ara-batana no resahan'i Jesosy fa ny tenany mihitsy. Izy no sakafo tena ilain'ny fanahintsika isan'andro. Ny fifandraisana aminy, ny finoana azy ary ny fandraisana ny teniny ny tena mahavelona sy manome hery ny fanahintsika hiatrika ny fiainana sy hanana fiainana mandrakizay. Koa aza vela honoana intsony ny fanahinao ry havako, ary aza fahanana tsakitsaky tsy mahavelona fa manasanao Jesosy anio. Izy no ilay mofo mahavelona tokoa. Tahiny Jesosy ianao ry havako.